maraim-baovao fiomboanam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Ny salamo fahasivy amby folo amby zato manomboka ny andininy fahafito amby dimapolo hatramin'ny faefatra amby enimpolo iombonantsika ho teny fiantsoana. Salamo fahasivy amby folo amby zato andininy fahafito amby dimapolo hatramin'ny faefatra amby enimpolo. Mitsangana ry havana. Ho aminareo ny famindram-po sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Ho ny mpanao salamo, anjarako Jehova, minimitandrina ny teninao aho. Mifona aminao amin'ny foko rehetra aho, mamindra fo amiko araka ny teninao. Mihevitra ny lalako aho, ka mamerina ny tongotra ho amin'ny teny vavolombelonao. Mandeha fainganao ka tsy nitarehdretra, amin'ny fitandremana ny didinao. Miodidina tamiko ny famatoran'ny ratsy fanahy, tsy mba nanadino ny lalanao aho. Mamatonalina ny fo azoko hideranao noho ny fitsipika ao marina. Naman'izay rehetra matahotra anao aho, sy naman'izay mitandrina ny didinao. Jehova, eniko ny famindramponao ny tany, ampianaro ho any didinao. Amen. Hivavaka isika. Notarianao hisafidy ny anjara tsara izahay Andriamanitra, ka mitanila amin'ny tony toerana miavaka itony. Misaotra noho ny asan'ny fanahy masina, mahatanteraka izany ary mankasitraka raha omenao fo afaka hideranao izahay, satria mahita ny fahatsaranao, mahatsapa ny herinao sy ny voninahitra. Misaotra anao izahay Andriamanitra, noho ny fitahiana manana ambiampy arotsaka ao isan'andro amin'ny fiainanay. Fa raha reraka izay dia nampahery ianao, raha sahirana izahay dia nanampy sy nanohana ianao. Raha tojo fahasoavana izahay dia niambina ny fanahinay ianao, tsy rona ny fanaon'izao tontolo izao. Kanefa Tompo, na dia izany aza nitoetra aseonao aminay, dia tsy mendrika izahay. Matetika dia mandika ny lalanao sy ny didinao masina, ka tokony ho very sy hoelohina mandrakizay. Fa eto amin'izao toerana izao no anetrenay tena indray, ka angatanay famelana no ny amin'i Jesosy Kristy zanakao. Tompo, engane ho avaozinao ny fiainanay, ho velominao indray izahay, ary aoka ianao hiteny aminay araka ny fombanao, ao amin'ny fandiniana ny soratra masina, dia hitombo amin'ny finoana izahay, ho tafatoetra tsara amin'ny fanantenana, ary hatsiaro fa tena ao anatinay ianao, Jesosy Kristy. Amin'ny anaranao no hanonana izany vavaka izany. Amen. Korintianina faharoa toko fahatelo amby folo manomboka eo amin'ny andininy fahadimy hatramin'ny farany. Korintianina faharoa toko fahatelo amby folo andininy fahadimy hatramin'ny fahaefatra amby folo. Naraka ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy isika. Dinio ny tenanareo, na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy, izaho toetra ny tenanareo. Moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo, fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona nolavina ianareo. Nefa nanantenao fa ho fantatrareo fa izahay dia tsy olona nolavina. Ary mangataka amin'Andriamanitra izahay mba tsy hanao izay ratsy ianareo. Tsy nisy onay olona voazatoetra nefa, fa mba hanaovanareo izay tsara, na dia ho toy ny olona nolavina azy izahay. Fa tsy mahavita na inona hanohitra ny marina izahay, fa hampandroso ny marina kosa. Fa faly izahay, raha malemy izahay, fa ianareo no mahery, ary izao no angatahanay, dia ny fanatanterahana anareo. Izany no hanoratako izany zavatra izany, raha tsy eo aminareo aho, fandrao rehefa tonga aho, dia hanao izay mafy araka ny hery izay nomen'ny Tompo aho, ho fananganana fa tsy ho fandravana. Farany ry rahalahy, mifalia aoko ho tanteraka ianareo, mandraisa ny fampiononana, miraisa saina,
miavana, Andriamanitra ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo, mifanaova veloma amin'ny fanoroana masina. Ny olona masina rehetra manao velomanareo, ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra iray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Izao no fotoana iarahanay mandinika ny soratra masina ary Tompo. Ataovy ho teny manan-kery iainanay indray izany, ho teny ampiorina fa tsy handrava, ary ho teny ananatra hitondra anay amin'ny fandinihan-tena sy ny fahatsarana bebe kokoa. Dia matoky izay Tompo fa eo afovoan'ny fiangonanao ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Korintiana faharoa no eo ambany masitsika, manana minitra vitsikely isika momba ny izarana izay fantatsika momba ny Korintiana faharoa. Ndao aloha atomboka ny hoe inona ny andin-tsoratra masina teny an-tsaronao ao anatin'ny Korintiana faharoa io. Finoana no andianana fa tsy fahitana. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. 5:17. Misy an'ilay hoe aiza izay izay maty eo aonao ilay izy. Voageza manodidina izay manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany izahay, dia misy ilay fitanisana be dia be mifanohitra amin'ny zavatra mety iainana. Ao amin'ny toko 4. Inona koa? Ahoana azafady? Iny rehefa vakitsika matetika rehefa ao anatin'ny manjo, iza ilay niteny any aoriana any? 9 izany. Mpanome amin'ny fifaliana, mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Mampianatra momba ny fanomezana ny toko 5 sy 7. Ampoanao ny fahasoavako, ny heriko tanterahana amin'ny fahalemena. Aiza misy an'izany? Aza mety asiana zioga tsy antonona, anareo ikambana amin'ny tsy mino. Zay ary tapitra ny lera fandraisantsika anjara. Dao sika hiaraka vetivety amin'ny fitarihan-teny amin'ny boky, rehefa avy eo dia hiondrika eo amin'ny anjara mofanainantsika, fampiarana an'izany ary any amin'ny farany dia fanontaniana ifanakalozana. Fitarihan-teny amin'ny boky ankoatran'izay efa nentin'ny mpandray anjara teo ary ampatsahivina fefa matetika miverina amintsika moa ny boky Korintiana faharoa. Apôstôly no nanoratra taratasy faharoa no soratany, izay manalefaka kokoa ny taratasy voalohany. Taratasy voalohany dia somary masiaka ary nandratra, fa ny taratasy faharoa dia somary malefaka kokoa, manarina an'izay rahatra ny fiangonana izay. Paoly apôstôly moa dia mahay roa mahay mitrerona izy fa mahay mikapoka izy, mahay misafosafo, mahay mitrerona izy, mahay manampitamby. Kapoka dia safosafo, dia trerona sy tambitamby. Mahay roa izy, mbola tsy tratran'izany hoe resotro fitiavana dala. Renao atao an'izany mitory tety voaka tsy kelikely ohatran'ity. Fa Paoly dia mahery vaika amin'ny fitenenana. Ry Galatiana dala.
taona nanoratana dia manodidina ny 5:50 7:50 taorianan'ny Kristy, izany hoe tokotokony taorianan'ny Tesalonianina izy. Mitatra moa io any amin'ny 2:90 taorianan'ny Kristy ho an'ny mpandinika sasany, ary heverina ho tany Makedonia no nanoratany ity epistily ity. Inona ny antony nanoratana? Nisy nanohitra ny maha apôstôly azy, ary dia nosoratany eo amin'ny fiandohana ny amin'ny fijoroany, za apôstôlika, dia niteneniny eo daholo ny fahoriana ny aretany. Ny fiarovana na koa ny fanohanana ny Kristia, ny kristianina mijaly, ka atsapany ny kristianina mijaly fa araka ny voalaza amin'ny Korintianina 2:4 hoe manana izao rak'izao amin'ny vilany tany izahay, voageja manodidina nefa tsy tery. Mifanohitra amin'izay eritreretin'ny olona ny manjo ny kristianina voahenjika, amin'ilay fitenenay aiza zay zay maty eo, aiza zay zay kivy eo, zay tsy kivy. Ny fahatelo dia fampihavanana, mitohy amin'ny taratasy voalohany izay aza toroina fa nosoratana manokana no ny fifampiandaninana izy tao amin'ny fiangonana tao Korinto. Amin'ny faran'ny texte eo ambany masontsika sady endrika tsodrano no amoantsika hevitra hoe misy fampianarana fampihavanana ato amin'ity Korintianina 2 ity. Zavatra fahatelo farany moa zany dia io le mbany masontsika io ny fanamasinana tena sy ny fandinihan-tena. Drafitra tsotra mizara 4 ny boky, andininy voalohany hatramin'ny 7 dia ny fiarovan'ny apôstôly Paoly ny fanompony ny maha apôstôly azy. Ny faharoa dia ny fampianarana momba ny fahafoizana izay tsara ho vakiantsika. Fampianarana momba ny fahafoizana 9 sy 7 manentana ny fiangonana tao Korinto izy eo mba hanatanteraka ny voadiny hoe handray anjara koa amin'ny fanampiana ny kristianina izay sahirana tany Jerosalema. Fa raha mamaky an'izy tsika dia manao hoe nareo izy ohatra miteniteny fotsiny hoe handray anjara, fa mba jereo nge ny kristianina makedonianina tonga izy dia nanao, nareo miteniteny fotsiny ohatra mbola miaino aina, ka ataovy amin'ny fifaliana fa manome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Zay io toko 9 hatramin'ny 7 io. Makedonia izay firenena izay tanàna nahantra, fa Korintianina dia tanàna ny varotra sy ny serasera ara-fandrarana feno manan-karena. Izany aza moa efa nambara tamintsika fa ireo kristiana atao Korinto dia saika olona marefo ara-toe-karena. Izay ilay toko 9 sy toko 7. Ny fizanana fahatelo dia ny toko 10 hatramin'ny toko 17 izay fiarovana kosa ny fahefana ananan'ny Paoly apôstôly sy ny fananarany. Ary ao anatin'izany ny malonantsika mamarana ny boky ny toko ny 5 hatramin'ny 7:10. Zany Korintianina 2 toko 17 5 hatramin'ny 7:10 zany dia azo zaraina telo. Ny voalohany dia antso amin'ny fandinihan-tena, ny faharoa na ny fanambaran'ny Paoly fa ny fananarana dia fanamboarana fa tsy fandravana. Ny fahatelo farany dia ilay fitahiana mifandray na mifaningotra amin'ny atao hoe fiombonan'ny olona masina. Izay ny foto-kevitra anankitelo azontsika ambara miainga amin'ireo fizarana telo ato anatin'ny texte manoloanantsika. Ny 5 sy 9 fitariana amin'ny fandinihan-tena. Raha mamaky ny 1 hatramin'ny 7 isika dia mahita fa i Paoly apôstôly dia mitaona ny fiangonana tsy andinidinika ny momba azy intsony fa mba andiny tena kosa indray.
tsy moa zany araka nyvolanza teo manomboka amin'ny toko voalohany hatrany amin'ny toko fahafito dia ny ambaran'ny korintiana dia ianao tsy izy ianao tsy apôstôly fa izy manazava hoe apôstôly dia hoy izy hoe tapitreo ary zay ny fandinianareo momba fa mba dinio indray ny tenanareo raha mitoetra amin'ny finoanareo na tsy ho fantatrareo fa ao anatinareo Kristy raha tsy olona ny lavina ianareo. Dinio ny tenanareo, izay dia anisan'ny tena manan-danja ao zaho toetra ary ao anatinareo ve Kristy. Dinio ny tenanareo zany hoe mba tsapao mihitsy aloha ny tenanareo, toetra amin'ny fonona ve ianareo, mitoetra ao anatinareo ve Kristy zaho toetra ny finoanareo. Tena hoe testeo e pura sa tsy pura ohatry ny tantely tena miorim-pakalalina ao anatintsika ve Kristy, ao anatinao ve Kristy. Zay izy io. Ny hevitra azo apotra amin'izany dia ny hoe ny finoana marina dia tena iainana ary azo tsapahitanana. Io finoana io tsy zavatra manidina ny elanela ny tany sy ny lanitra fa tena mipaka amin'ny tany fiainantsika io. Tena mino ve ianao? Zay ny anankiray. Fandinian-tena dia tsy asan'ny saina fotsiny. Maka saina amin'ny sigara aloha me sigara aloha andiniako an'izany. Asan'ny fanahy masina ny fandinian-tena. Fotoana fandinian-tena dia mandeha be ny sigara eny amin'ny mpivarotra. Tsia fa asan'ny fanahy masina tsy asan'ny saina fotsiny fa asan'ny fanahy masina voalohany indrindra ny fandinian-tena. Maka amin'ny saina dia mitarika antsika amin'ny fiovana. Zay ny fandinian-tena marina. Ny tompo arak'izany dia mitarika antsika tsy amin'ny fandiniana ny hafa fa amin'ny fandinian-tena araka ity soratra masiny ity. Any amin'ny fampiarana moa hitantsika hoe inona tokoa moa vokatry ny fandinian-tena dia inona ny vokatry ny fandiniana ny hafa. Tena zavatra mifanipaka. Ny zavatra faharoa andininy fafito hatramin'ny fafolo ilay fanambaran'ny Paoly fa tsy manao ratsy manaova ny tsara, manaova zavatra lavorary asorovakitsika kely ny anaran'ny Tompo ary mangataka amin'Andriamanitra izahay mba tsy hanao izay ratsy ianareo, tsy nisy honay olona voazatoetra nefa fa mba hanaovanareo ny izay tsara, na dia ho toy ny olona nolavina azy izahay, fa tsy mahavita na inona na inona nohitra ny marina izahay fa hampandroso ny marina kosa. Fa faly izahay raha malemy izahay fa ianareo no mahery, ary izao no angatanay dia ny fanatanterahana anareo. Fanatanterahana anareo. Izany no anoratako izany zavatra izany raha tsy eo aminareo aho, fa andreo rehefa tonga aho dia hanao izay mafy araka ny hery izay nomeny ny Tompo aho ho fananganana fa tsy ho fandravana. Ny tanjon'ny soratra izay napetraky Paoly dia nitarika ny olona amin'ny fahatsarana, ny hananatra, ny hanamboatra mba hahatsara ny fiangonana. Rehefa eny amin'ny farany dia hoy izy hoe fananganana fa tsy fandravana. Ndreo rehefa tonga hanao izay mafy araka ny hery izay nomeny Tompo aho ho fananganana fa tsy ho fandravana. Io filazana io dia ahitantsika sary toy ny olona manitsy taolana nioritra. Hoan'izay efa nioritra na hoe nisy fahavoazana teo amin'ny taolana dia mety nahatsapan'izany nanaovan'ny mikarakara-nao tonga dia maninona? Apoka hozy izy ny mpanotra, averina amin'ny laoniny, averina amin'ny fahatsarany. Izay ny hevitra eo andinin'ny farany io, tena hoe miasa mafy ohatry ny miteraka fanahintainana nefa mitondra fahatsarana, famerenana amin'ny laoniny, izay ny vilana, izay ny pitsika, izay niova endrika. Dia izany no hevitra io, tena hoe fananganana fa tsy
fandravana. Ny tompo dia mitarika antsika fandinian-tena mba ahatonga fanotsiana sy fanarenana. Ny andininy 120 hatramin'ny 410 dia ny fifamatorany fiombonana sy ny fitahiana. Eo amin'ny voalohany dia farany ralahy mifalia, any amin'ny farany dia ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Misy voambolana maromaro izay manamarika ny fiainantsika kristianina. Dia tany saina hoe mifalia, raisa saina, fihavanana, fiadanana, fahasoavana, fitiavana, firaisana. Manamarika ny fiainantsika kristianina ireo. Rehefa tambatsika ny 120 hatrany amin'ny 410 dia mamerina antsika ny amin'ny salamy 7:70 ao amin'izay misy fiombonana no misy fifaliana sy fiadanana. Any amin'ny 7:70 moa dia voadidin'izao ny fitahiana, fiainana mandrakizay, fifandraisana amin'Andriamanitra sy fifandraisana amin'ny hafa. Izay ilay eo amin'ny 1:20 hatramin'ny 410 mitarika antsika izao soratra masin'izao. Ny tompo dia mitarika antsika andini-tena no hoe lalindalina ve ny fifandraisanao amin'ny mpianakavin'ny finoana. Tsodrano io a. Ny tsodrano izany tsy hoe ndana mody fa ndana mifandray. Ny ndana samy maka ho azy ozy sampatia fa tsy izany fa ny tsodrano dia mampetra antsika hoe ray sarakety isika, ahoana ny fifandraisantsika, lalina ao anatin'ny Trinité, Jesosy, Andriamanitra ary ny fanahy masina. Izay ilay efa nazavaintsika hoe ny tsodrano dia inona no antony? Fandalana ny fiombonana, fandraisana iraka. Raha tsy mandray ny tsodrano izany ianao dia ianao tokoa ilay samy maka ho azy. Lasa fa eo nareo. Fa tena fampiombonana ny olona masina ny tsodrano. Mampandiny tena antsika ny hoe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana tena lalina ve ny fifandraisantsika amin'ny mpianakavin'ny finoana. Ny fampianana ho an'ny fiangonana dia tadidio fa zava-dehibe ny fahamarinan'ny finoana ny fiangonana. Miainga amin'inona ny fahamarinan'ny finoana? Miainga amin'ny fandalinana ny soratra masina, tsy misy familian-dalana, madio rano. Tsy misy hoe tsondrotsondroana dia ity aloha no tiako masahana dia iny ny lalana tiako izoran'ny fiangonana, io manangana sekta hoy isika. Fa tena hoe alalinina arak'izay mahasoratra masina azy ao amin'ny Baiboly. Soratra masina ka hiteraka finoana ho antsika. Alalinina amin'izay mahasoratra masina azy ao amin'ny Baiboly. Raha miteny hoe Baiboly dia izy rehetra io, fa tsy hoe andininy anankiray ihany ao amin'ny soratra masina amin'izay voalaza, fa alalinina ary ao ambany fitarihan'ny fanahy masina. Raha mamoaka ny fotom-pinoana ny fiangonana ary mampianatra ny amin'izay ambaran'ny Baiboly dia manomboka amin'izay voalaza ny amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy izay. Dia iny ilay atao hoe fotom-pinoana ambara eo amin'ny fampianaran'ny fiangonana fa tsy azo ovaina ary tsy azo iadikevitra. Ho an'ny vita fiofanana mpitory-tena anao na katekista dia mahalala hoe izay ilay atao hoe dogmatika, dogma, taranja dogmatika, mampianatra ny fotom-pinoana, tsy azo iadikevitra ary tsy azo ovaina. Baiboly manontolo ny trandrahana fa tsy hoe singa na soratra masina anankiray. Dia izay ny hoe ny finoana mari-potitra marina dia miorina amin'ny soratra masina manontolo nampianarina ny fiangonana. Izay raha eo amin'ny fiangonana marina ve ny finoana ny fiangonana.
na izany azy dia aoko fantatsika fa tsy misy manana ny fahamarinana zato isanjato. Ny malasa saina indraindray dia ireo atao hoe mikirakira soratra masina no mitompo teny fantatra ka mandiso ny hafa. Tsy izany no izy fa ity no izy, satria izay ilay hoe te hisarika olona izy dia ny marivo salosana ny olom-boafidy aza dia ho voafitany hoy ny soratra masina. Raha tsy miorina isika dia lasa voataona ny finoana tsy araka ny tokony ho izy, tsarovy anefa fa isika fiangonana dia manana ilay teny fivoizana fiavaozana hoe ry fiangonana no havaozana miavaoza, fa tsy hoe mitompo teny fantatra hoe ny endrizareo fiangonana zao dia diso. Ataoviny ianao, alalinina ianao, fa velao ny hafa ho any amin'izay misy azy ihany. Aza mandiso ny hafa tsika, alalinina tsika, fantaro, dinio ny soratra masina dia izay. Tsy tsindrotsindroko sika fa andinika ny manontolo mba iorina tsara amin'ny finoana araka ny soratra masina. Marina ve ny finoana ny fiangonana? Mila mandinika izany ny fiangonana amin'izao vanim-potoana tena mahabe ny adratsy izao. Fampianaran-diso, fampianarana samihafa hitantsika na rentsika eno eny. Ahoana hoy ny soratra masina? Fantaro ny zavatra rehetra fa azony mafy izay tsara. Rehefa manana ny mari-potitra ianao Jesosy Kristy ao am-ponao, ianaro ny zavatra rehetra, fantandreo sao dia hoe Jesosy indray no ahilika. Ohatran'ny tsy marina ilay baiboly fa ndeha haka Coran indray nahoaka hanampy ny boky Mormona, nahoaka hanampy ny boky ny Ellen White, fantatr'ireo daholo angamba izany ry vita fiofanana. Baiboly ampina, baiboly ampina, Jesosy ampina, ampy io fa tsy hoe ampio. Ampio ho an'ny kristianina tsirairay anatin'ny fandinian-tena ny karemy isika. Fandinian-tena izay antsoina ato anatiny ity anjara mofina ity dia ny hoe tena ao anatinao marina ve Kristy? Misy toetra mila ahitsy ve eo amin'ny fiainanao? Ery amin'ny famaranana moa dia hoe inona tokoa mampiavaka ny fandinian-tena sy ny fandiniana olona? Mivelona amin'ny fiombonana amin'ny fanahy masina ve isika? Sao dia hoe misy ekipakipa atao am-piangonana, ekipan'ny anona sy ekipan'ny anona. Tsy izany ny fanahy masina, fa mampiombona ny tsy mitovy aza ny fanahy masina, mampifameno ny malemy sy ny mahery. Izay ny voalaza ny amin'ny 7 hatramin'ny 10 koa, raha malemy dia nareo mahery. Mampifameno fa tsy afaka irery mihitsy hoe za matanjaka dia nareo malemy any nareo. Tena fiombonana vokatry ny fanahy masina ve ny fiombonanao atao amin'ny fiangonana? Ny fahatelo ho an'ny fiarahamonina. Fiarahamonina azo antoka fa hadio dia ny fiarahamonin'ny olona efa manana fo voadio, misy an'i Kristy, tapahany fiadanan'i Kristy, hiasany ny fanahy masina, ampiraisy ny fanahy masina, fiarahamonina madio. Dia hoy isika angamba hoe lavitry ny afo ny kitay. Tena hoe ny olona voadio fo fa tsy hoe madio fo fotsiny, no madio fo ka tonga andrafitra fiarahamonina feno fahadiovampo. Dia mandiny tena koa isika manomboka amin'ny tenantsika hoe tena amin'ny fo madio ve ny fandraisantsika amin'ny ankonantsika, amin'ny fianakaviantsika, amin'ny fiarahamonina, amin'ny mpiara-miasa, amin'ny mpiara-mianatra. Fo voadio no afaka hanangana fiarahamonina madio, madio amin'ny lafiny rehetra mihitsy izany. Ny zavatra anankiray dia ny hoe rehefa mandiny tena ny mpiarabelona, ny olona tsirairay dia azo ialana tsara ny tsy fahamarinana. Za eo amin'ny asa fanompoko, ny olona eo amin'ny asa fanompony any amin'ny toeram-piasana nametrahany tompo azy, ny olona amin'ny andraikitra na ny adidy napetraka ny tompo aminy, lehibe any orinasa izy na ray aman-dreny izy eo amin'ny fianakaviana,
rehefa mandiny tena isan'andro ny olona dia manjaka ny fahamarinana hoe inona ary tia nataoko teo, inona ary tia nanaovako tsinotsinona ny mpiara-miasa tamiko, inona ary tia nanimbazimbako ny olom-peheziko, inona ary tia ny akarakarako foana fotsiny teo, tezitezitra teo a dia lasa tsy metimety ny fiarahamonina any amin'ny fianakaviana sy any amin'ny ankonana. Dia zay ny fandinian-tena dia mitarika amin'ny fiainana ao anatin'ny fahamarinana. Dia rehefa mandiny tena ny olona dia mahay manitsy tena koa, indrindra ny fandinian-tena tarihan'ny fanahy masina. Ireto ary ny fanontaniana ifanakalozana: inona ny mahasamihafa ny mandiny tena sy ny mandinika ny hafa? Mba takony any olona evalin'ny santionana raha tsy efa mivakianareo teo zao io. Rehefa mandiny tena isika, ny vokany ataovy eo anoloan'ny fitaratra ianao dia maninona? Manamboatra ny tsy mety eo amin'izay hitanao teo amin'ny fitaratra. Baiboly moa hoy ny Jakoba no toy ny fitaratra. Rehefa mandinika ny tenantsika manoloana ny soratra masina sika dia miteraka fanamboarana izany. Ay tsy mety ndeha hivoatra. Izay le hoe any amin'ny Genesis sika raha mamaky isaky miteny Andriamanitra dia misy fanamboarana, misy fahatsarana mipoitra isan'andro. Rehefa mandinika ny tenantsika manoloana ny soratra masina isika dia manampoiza raha tena niraintsika ny soratra masina, nandiniantsika ny tenantsika dia afaka manantena tsara isika fa tonga ny fiaikena hoe tsy mety ity ary amboariko hifanitsy amin'ny tenan'Andriamanitra izay nomena. Fandiniana ny hafa kosa dia mitondra inona? Fitsarana. Ty izy miteraka fitsarana ny olona ny fandiniana ny hafa ka tonga mitory teny tamin'ny lahady hoe tsika tsy saina mandinika ny olona fa dinio ny tenanao. Dinio ny tenanao. Azalany andro mandinika ny olona fa aleo mandany fotoana betsaka mandinika ny tenanao fa sady mampivoatra ny tenanao zany mazava loatra araka ny fampiarana teo mampivoatra ny fiarahamonina. Ny olona tsirairay mivoatra dia fiarahamonina miavao. Faharoa, sao dia mbola misy manaka olazaina aloha mialohan'ny hidirantsika amin'ny faharoa. Inona ny mahasamihafa hoe mandihy tena sy mandinika ny hafa? Zany hoe mandinika ny hafa ianao dia mamoaka ny fahatsaranao fa mametraka ny zavatra tsy mety aminy. Fandiniana ny hafa hoy ny namantsika dia mitarika any amin'ny fifandirana. Maninona? Azavao tsara. Ay ve le sory aloha ny andry. Manongana poto. Fandinianao ny hafa dia fanakonanao ny sy fahombiazanao na ny kiremanao. Ona koa? Ny fandinianao ny hafa dia mety hiteraka fialonana na fankahalana. Da ho asika fanambaniana ny hafa. Satria ve rehefa mandinika ny hafa ianao dia tsy maintsy zavatra ratsy foana ny avoaka eo. Raha madio fo isika kosa ny fandiniantsika ny hafa dia mety hamoaka zavatra tsara. Zay koa tsy hoe diso avy hatrany ny mandinika ny hafa fa dinio hoe ny hafa dia jereo ny tsara aminy. Tesaloniana no mampirisika antsika amin'izany hoe aloha sokafana mihitsy ilay baiboly ohatra ny jery fa ilay pratika an'ilay izy ny efa iainana hoe raha azo atao tsy hoe raha azo atao ataovy izay havanana fa Tesaloniana
voalohany toko fahadimy andininy mieza mitady izay tsara amin'ny namanareo le izy miafana 15 1 Thessalonianina 5:15 tandremo mba tsisy amaly ratsy olona fa mieza mandrakarivo tady izay tsara na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra. Iny hoe ao anatin'ny akanjo mainty dia tadiavo izay fotsy ao, fa raha akanjo fotsy mora hita kely ny mainty. Fa na dia efa 7 isanjato ratsy aza ny olona dia mba tadiavo le raha isanjato ao aminy. Zany ny ampianarin'ny Kristy atsika. Fa tsy hoe fanohitra amin'izany efa tena manao tongolo badita ilay olona mba hanao izay ampifaly anao sy hanehoana ny fahatsaran'Andriamanitra, ianao mbola mahita an'ilay petina kely maintimainty amin'ny mikrôskopy mbola atao mihitsy izay ahitanao hoe aiza misy mainty, fa izay na mainty ataontsika hoe 7 isanjato aza ny olona jereo ny 0,5 izay io. Ny fandinianao ny olona koa dia mety hamoaka fahatsarana raha toa ka bakeo ny soratra masina ny fandinianao azy hoe dinio zaho izay tsara amin'ny namanao sy amin'ny olona rehetra. Misy an'izay tokoa amin'ny soratra masina. Tsy zavatra miba avy hatrany izany hoe fandinianao olona, fa raha bakeo ny soratra masina ianao dia andinika ny hoe inona ny tsara mbola azoko raisinao amin'ity olona ity, fa tsisy ilavana azy mihitsy jereo fa mbola misy 0,5 eo ary tsy hanananao izay 0,5 izay. Eny ary faharoa, ahoana no ilazana hoe ao anatintsika Kristy? Mety hanampatsika ilay Galatiana 2:7 izy io. 2:20 vaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho ary tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko, ary izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Nafantarana fa ao anatintsika Kristy eo amin'ny taratasy manoloana antsika dia ny Galatiana 5:12 ireo vokatry ny fanahy. Fa manampy antsika koa amin'ny Galatiana ihany izay nivakiana teo dia ny tena fahatsiarovan-tena antsika mihitsy ohatran'ny zatsony fa tena Kristy mihitsy ny velona ato anatiko, manosika heritreritra ny fijaliany ary iaina ny sitrapony eo amin'ny fiainako. Inona koa ny mbola mety ho marika na hamantarana fa ao anatinao Kristy? Tsy miteny hoe ao anatiny ihany iny tsy manana ny tompo na ino manana ny tompo, fa ianao aloha mandiny tena hoe ahoana ny alalàna, fa ahoana ary ny alalanao fa ao anatinao Jesosy. Devoir angeza-be sady mazava be eo amin'ny mofinainantsika androany io. Voalohany, dinio ny tenanareo ao anatinareo ve Kristy? Raha tsy manana valy zanareo dia mila manana valy, tsy maintsy mamaly an'io nareo any an-tranonareo any. Tena ato amiko ve ianao Kristy? Mila mamaly an'io sika. Eto eo izao tsika nanana valy teny be dia be tamin'ny voalohany, fa ity faharoa ity samy mandinika sy lasasaina daholo aloha. Dia verena vakiana ny 5:22, dinihana tsara ny 2:20 amin'ny Galatiana. Fa i Paul dia mamaly mazava tsara mihitsy hoe atao anatiko Kristy, velona atao anatiko izy. Ianao koa izany mila mitovy valiteny amin'ny Paul. Izy mamaly ny fitaomana nataony amin'ny Korintiana 2 tao amin'ny Galatiana 2:20. Amin'ny fahatelo, ahoana no ahatonga ny fananarana ho fananganana fa tsy fandravana? Misy olona na ny zanantsika ao an-trano aza mety hoe hanaritsika dia maninona? Iny ilay lasa maninona ozy ny hoe omba mitady? Lasa mandositra mitsaoka ao an-trano. Fananarana nanjary fandravana. Eraranao izy tsy hanambady ny anina, zany tsy hoe hanambady ny anina sy anina fa raha ihany
za aloha raha iny tsy akaiko mihitsy lasa izy miaraka tritriva ny efarany fandravana mahatonga nandray nyray aman-dreny sasiny za aloha dia tsy niteny an'izany tsony fa zay tiany ihany fa atao fananganana ilay izy fa tsy fandravana eo anaty fonosana amin'ny taratasinareo raha mitovy ny taratasintsika dia hoe ny fananarana dia tena zavakanto tena ohatrany hoe ara-malagasy tena zavakanto ny fananarana zany hoe tia ilay olona ohatran'izao izy fa tefenao anjary ohatrany tia dia manontany mandiny tena zany isika ray aman-dreny na tompona andraikitra eo amin'ny sampana sy fikambanana isika mpitondra fivavahana isika ray aman-dreny anisatokantrano hoe tena nataonao araveny fananarana ka izaza nateraka ny kibonao io tao atokantranonareo mivady dia tonga zaza mahafatifaty feny fahendrena ahoanao ny soratra masina eo anatrehan'ny n'Andriamanitra sy ny olona tahaka ny Jesoa nahita fity eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona fa tsy ilay botabota kely iny ihany hoe alika kely nampitsiritra ny olona ve ny zanaka navoaka ny tokantrano fa tsy hoe naloaka ny kibonao fotsiny fa navoaka ny tokantranonao tena nafatifaty ny olona ve tena ara ve ny fitaizana any amin'ny isa-tokantrano neny Paul dia hoe tsy fandravana fa fanarena fananganana fa tsy fandravana tena nahavarino zavatra vaovao hitako tao anatin'ny fandiniana n'ity soratra masiny ity hoe ay hoe zavakanto koa ty fitaizany ity miainga amin'ny tsy manjary tonga amin'ny mahafatifaty miainga amin'ny mahafinaritra lasa olona mahafinaritra ilay olona tsy nahitana afa-tsy 0,5 io zany le akora ohatra hoe rofia lasa zavatra lafo vidy izay le olona natao tsinotsinona ohatra ny perikopa omaly zazanariana nanjary olona nafatifaty tamin'ny farany dia zay ariavana ny fotoanantsika so mbola misy manakambara aloha eo amin'ilay fahatelo hoe ahoana no ahatonga ny fananarana ho fananganana fa tsy fandravana azo atao loha hevitra famelabelarana ho an'ny ray aman-dreny io ho an'ny tanorako tsy mitratrevatreva fa maneho fiadanam-po tsy manao teny mandratra re fa azo atao koa ny hoe raha misy tsara ataony efa fananarana zay dia teniny izy hoe ay tsara be ny akanjonao fa tsy hoe efa manao akanjo tsy metimety mivoaka ny varavany iny ty akanjo ndana sy loha iny na hoe ianao ty dia maditra fa inona ary ny endry aleo mampiasa hoe ianao dia tsy endry mihitsy mba hanakarany sainy hoe mila endry azy zany fa raha hoe tonga dia mofo izy raha hoe ianao ty tena maditra mihitsy le zazakely ataontsika oatra maditra mihitsy ianao ty fa ampianaro izy anakatra hoe inona ary ny fahendrena tsy endry mihitsy ianao asorony tsy dia avelao eo ny endry fa raha vao maditra dia tsy hitany lalaka le lasa mofo ohatra ny tifitra baolina baskety dia mofo tsy mipasy zany ozy ny tanora inona koa io tena azo atao loha hevitra ngeza be miainga amin'ity fandiniana soratra masiny ity ny fitaizana araka ny Paoly apôstôly manangana fa tsy mandrava dia ampianarina ny ray aman-dreny zany fa tena tsara ohatra hoe ampianaro azy raha ohatra izy ka ny lalao fotaka tsy miteny fotsiny aza milalao an'io fa maninona ny tsy milalao fotaka aza vao ohatra azo trandrany zany eo amin'ny soratra masina eny aretiam-pamaranana dia fitinina fany Korintiana faharoa toko 7:15 hatramin'ny 4:10 mitarika antsika andiny tena Jesoa tsy manomboka amin'ny fitsarana antsika hoy ilay famaranana
fa manomboka amin'ny fanasanantsika andiny tena dinio ny tenanao. Ny faharoa dinio ny tenanao hoe tena mandray fananarana ho fahatsarana ve ianao. Ny fahatelo manahoana ny fifandraisana sy ny fiombonana eo amin'ny fiangonana. Tena fifandraisana atosiky ny fifandraisan'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina ve ny fifandraisantsika ato amin'ny fiangonana. Hivavaka isika. Saotranao izay Andriamanitra no fotoana nahafahanay niombona tamin'ny fandiniana ny soratra masina, mankasitraka amin'izay efa nomena ho anay hatramin'izay amin'izao fotoana izao, dia tarihanao izay andiny tena ny amin'ny finoana ao anatinay, ny amin'ny fitoeranao Jesosy Kristy ao anatinay, ny amin'ny fanekenay ny fananarana ho fananganana sy ho fahatsarana, ny amin'ny fandinianay koa ny fifandraisanay amin'ny mpianakavy ny finoana toanay. Fanahy masina ne mbola hampianatra anay hiaina ny teninao, ambindrosoany ny fiainanay bebe kokoa, androsoany ny fiangonana sy ny fiarahamonana metrahana ao anay. Makivaky tontolo andro izay dia tanontano sy arovy amin'ny zavatra rehetra tsy araka ny sitraponao, mba ho hainay ny manao tsia amin'ny zavatra takinao araka ny teninao, mba hiezaka izay ampifaly anao. Jereo ny firenenay azadonona ny fiangonana, mba ampahirezo mandrakariva koa andiny tena amin'izao fotoana ny karemizao. Mangy ny tokantranonay ane ianao ary ampitoetra fifaliana, fiadanana, firaisampo ao aminao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Tononay izany vavaka izany homban'ny vavaka ny zanak'Andriamanitra manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo anay io ny anona sahaza ao anay, ary mamelana heloka hitaky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanaro, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ho aminareo rehetra ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.